katrokany amin'ny valora riva tonga ny fotoana ny fampalalam-baovao faharoa eto fahita lavitra ma-TV manaritra ny araba Douglas Tobovavy ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny sehatry ny toe-karena dia ny fanambarana izay navoaka ny FMI eo ihany koa ny valikafatra izay nentin Ramatoa Kristina Razanomaso manoloana ny tsy fahazahon'ny taratasy fanasana nandritra ny fianianana ireo mpikambana teo anivon'ny HCC tamin'ny androny maly akoatra izay ny tontolon'ny toe-karena ny tontolon'ny politika ary ny sosialy hoentina amintsika ihany koa zany amin'ity takariva ity iray volana taorian'ny fandalovan'ny iraky ny FMI teto Madagasikara namoaka ny fanehoan-keviny ary namoaka fanapa-kevitra ihany koa ny tale jeneralin'ny FMI Ramatoa Kristina Lagarde araka izany hamerina ny fiaraha-miasany amin'ny Madagasikara indray ry zareo avy eo anivon'ny FMI vola ravavy tsirako torson. Niverina nanomboka androany ny fiaraha-miasa eo Madagasikara sy ny FMI na ny Fonds monétaire international rehefa niazo tao anatin'ny taona. Fanapa-kevitra izay niraisin'ny Ramatoa Kristina Lagarde ary nampahafantariny teo anivon'ny FMI tamin'ny alalaky ny iraky ny FMI eto amintsika androany. Fiverena amin'ny fiaraha-miasa izay lakle ahafahana mamerina amin'ny fitokisan'ny mpamatsy vola ary ahafahan'ny Madagasikara mifandraharaha amin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Fiverena amin'ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara amin'ny FMI ihany koa dia hisy fiantraikany amin'ny fitombon'ny tahiry eo anivon'ny banky foibe ary hitarika amin'ny fahamarina toeran'ny vola malagasy. Ny fiaraha-miasantsika amin'ny FMI dia ny azy tsy mba fiaraha-miasa momba ny hoe fampandrosoana tena hoe mifinansier projet de développement akory fa le aide à la balance de paiement tena iasan'ny FMI ary matetika ary moa zany tsy dia azontsika loatra le hoe fiarahantsika miasa amin'ny FMI toy ny banque centrale indray mahazo tombony fa amin'ny atao hoe stabilité macroéconomique dia tsy maintsy iantohana zany zay ny fifandanjany ny fanakalozany ivelany izay ka ny fanampian'ny FMI zany dia mamea zay aide à la balance de paiement zay ny fisin'izay dia mampitombo ny réserve atsika eo amin'ny banque centrale zany ary mamary toerana ny volantsika. Taorian'ny fanapa-kevitra fiverena amin'ny fiaraha-miasa amin'ny FMI dia mananjo amin'ny fifidianana gouvernoura i Madagasikara. Nomaria ministra ny vola sy ny teti-bola ihany koa fa miainga amin'ny fifanarahana vaovao ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara sy ny FMI ary mbola misy ny dingana maromaro amin'ny famaritana amin'ny fandarana asa iarahana. Ary izay moa ny antondihan'ny zareo teto tamin'ny voalohan'ny février iny naka an'izay atotanisa statistika rehetra izay dia rehefa afaka ray volana eo isika dia hoasain'ny FMI akany amin'ny atao hoe assemblée de printemps na ny hoe spring meetings any Washington zany dia isy délégation malagasy zany andeha hoany dia ifampiresaka amin'izareo amin'ny FMI ary avany dia miverina idinika indray amin'ny faraparan'ny avril eo izay tena fandarana asa iaraha-miasa amin'ny FMI zany. Nomaria ministra ny vola sy ny teti-bola fa tsy niankina tamin'ny fisina gouvernemanta vaovao ny fanapa-kevitry ny FMI. Manitikitika ansaintsika rehetra hoe ahoana marina moa zany ny condition nampisy an'ity fiverena ity nefa toa tsisy gouvernemanta vaovao akory. Tsy misy fiantraikany amin'ilay fanapa-kevitra zany ny fisinana tsy fisin'izay hoe gouvernemanta vaovao zay ary tiana marihana fa ny gouvernement misy ankehitriny eny dia ny président jeneralin'ny tamin'ny 15 janoary nanaovan'ny fianianana teny Mahamasina no nanendra n'ity gouvernement ity mbola hiasa noho izany zany dia tsy mitombona mihitsy le fieritreretana fa hoe tsisy gouvernemanta tsisy premier ministre eto Madagasikara fa izy jeneralin'ny ery no nanendra anay zany hiasa ary rehefa miasa tsisy hoe miasa tapany fa dia miasa araky ny tokony ho izy zany. Mariana fa tamin'ny taona 2024 ny tapaka amin'ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy ny FMI ny raharaha fifidianana ny Air Force 1 no anisan'ny antony nanapahana amin'ny fifanarahana. Eny taona teoriany dia izao miverina izao indray rehefa nahazo filoham-pirenena voafidy ary miverina amin'ny rafitra manaraka ny lalam-pandroena ny Madagasikara.